Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasina vavimalala no ianona amintsika amin'izao fotoanan'io izao a. Dia faly indray mifampitafa amintsika, hifankahita amintsika eto a, amin'ity androany ity a, ao anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramika izao a. Ny Akiradio a, ny Akimedia, ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana. Indrindrindrindra ny groupe izay maresy izay miaraka amin'ny vady isan'andro isan'andro a, ao anatin'izao fandraisana anjara izao dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy a. Izay tratrantsika eto indray androany dia ny fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Matoky sy mino aho fa salama tsara daholo indray tsika nefa raha tsy amin'izay toeran'izay ianao dia mbola te hitenenao koa nefa hoe hanasitrana anao anie a Jesosy a amin'ny alalan'izao ten'Andriamanitra izao dia itony fanasitranana ho anao na amin'ny vatanao na amin'ny sainao na amin'ny fanahinao raha misy kivikivy a niketraketraka dia ny zavatra azoko lazaina dia izao hoe natao ho an'ny olona ohatr'izany mihitsy ny fandaharana vavaka fiambenana satria rerakitsika rehetra ny tontolo andro dia tsika hipetraka kasitraka an'Andriamanitra tamin'izay rehetra vita ametraka ihany koa ny rampitso entana dia ny alina izay andehanantsika atory ara dia nytorimasontsika izy dia mbola apetraka tsika eo am-pelantan'Andriamanitra ka dia tonga soa ianao raha androany no vao tonga eto a tsy tongatonga fotsiny teto ianao fa misy antony a ilan'ny tompo anao eto a tsy kisendrasendra zao a fa voalahatr'Andriamanitra ka dia tonga soa ianao raha androany no vao tonga eto mahitatra amin'ny farany iaraka etsika eo amin'ny adiny iray sasany eo a dia fampahery anaty hira anaty vavaka anaty toriteny a anaty toriteny ao anaty famelabelarana anaty hira ihany koa ka dia mahereza samy tahian'Andriamanitra isika tsirairay avy milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao hoe rabana rehetrarehetra ny tenako a Tojo Mikael, Eliana, Iaina, Maman Valtina, Marie Gilda, Jaotina, Marie Jo, Itody Raonso, Yama, Emela Ovly, Erika Raka, Rodine Marie, Razana Monika, Itody Raonso, Mioraka, Yazasika Patitsy, Rasoany Irina Elienne, androany vitako teto a, Rasoany Irina Elienne, tahiny tompo a, dia Marie Florencien, koa vitako Maria Florencien, dia mino efa raha-rahabain'ny ankizy ao nareo tonga soa nareo Veroselina, tahiny Jesosy a, Saondra Raza, Tojo Mikael, Veroselina, Rasoelina Nathalie, Iladana, Erika Raka, Alléluia, Naira Keron, Olga Ranorso, Saondra Raza, Alléluia, tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra, Soameva, Sandola, Soary Malala, Terira Albenja, Andonirina, tonga soa daholo na rehetrarehetra, Jonatana, mahereza daholo. Mino any zavatra aloha dia zao a, andao tsika aloha hivavaka ho an'izao fandarana zao ka andao ampandrotsika ny vavintsika. Rolia avatsy Allemagne, izy a no hivavaka ho an'ny fanombohana hitondra bavaka izao fotoana izao a, tahiny tompo ranabavy Rolia, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tompo rehetra. Hiara hivavaka ary tsika amin'izao fanombohana izao. Eny, Jehovah Andriamanitra izahay eo, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Tonga eto indray izahay hiara hivory hiaino ny teninao ary hivavaka sy hanantona anao izahay Andriamanitra eo. Koa ankehitriny tompo dia misaotra anao indrindra izahay mbola nomenao izao andro anio izao ary mbola nomenao indray fahasalamana. Eny izay tsy salama rehetra tompo dia akinina eo aminao izany. Izay manana olana rehetra tompo dia tonga eto izahay hanala izany olana izany. Matoky izahay Jesosy eo fa ianao mpamonjy ny very, mpamonjy anay rehetra ianao amin'izay olana izay aretina izay rehetra mahazo anay. Tompo tahio izao vavaka fiambenana ataonay androany izao mba ho tafiditra ao am-pony tsirairay avy izay teny avoaka eto anio. Eny tahio koa ny connexion anay Jesosy a. Eny aharitra hatramin'ny farany izahay eto ka dia ny connexion anay dia andeha tsara noho ny amin'ny anaranao masina. Eny matoky ianao izahay Jesosy fampihaino vavaka ianao ary eto anao manatrika anay amin'izao andro anio izao. Manatrika anay ianao amin'izao andro anio izao ary hitahy anay ianao ampamirapiratra ny zavatra rehetra izay ataonay eto. Tompo, raha mbola misy koa ny teo tonga eto amin'izao ka mbola any an-dalana
taionao izy Jesosy eo ho tonga somatsara eto iainy zao famelabelarana izay ataonay eto izao. Da io izay rehetrarehetra Jesosy ianao no masina indrindra, ianao no mitay anay ary ianao no ekinanay. Eny, aleloia, amin'ny anaranao masina no etona izany rehetrarehetra izany Tompo, dia raina ianao. Aleloia, misaotra Tompo. Amen. Halleloia, misaotra betsaka ny anabavy rolitsika atao anatin'izay vavaka izay. Halleloia. Izay mbola tsy voaravako lantiny irina preta Maria bakay dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra sy izay rehetra ny ambony any mety mbola tsy voaravako. Halleloia. Androantsika miaraka amin'ny rahalatody tsika androany amin'ny toriteny. Halleloia. Dia vavaka ho an'ny firenena anabavy ama avy any Koety ka melohan'ny idiran'ny rahalatody avy any Allemagne toriteny dia anao hira anankiray aloha tsika dia ao anatin'ity hira ity aka baiboly ianao aka taratasy ianao maka stylo fa mety note zavatra tsika ao anatin'ity toriteny ity maka toerana tsara dia aza maika fa andray fampaherezantsika amin'ity androany ity. Ndao ary anao hira anankiray tsika mahakasikasika an'izany dia ataontsika izany izany hoe zanako asan'ny tanako dia tsy anaranao any Andriamanitra, tsy anarantsika Andriamanitra, meno finaritsika rehetrarehetra. Amen. Naona ianao miondrika mandany herinao amin'ny ranomaso sy ny aia zanako asany tanako moave tsy efa nilazizany naona ianao no miondrika no miondrika mandany herinao amin'ny ranomaso sy ny aia aokizay kavi eto antratrako izao anye ka efa ela no niandrianao tsy ho fandatsara ny antsoko aviare raha miatsanao Andriamanitra androany tsy andatsanao izy fa tena miteny hoe avy modiny. Halleloia. adidiny anao zao no miaianao avia zanako Amen. Izay no lazain'Andriamanitra aminao tsy maintsy ho tanterahany. Halleloia. tsy misy tsy hoto ka fainganare tsy tandiko ny
zany any nafozan'andriamanitra fa ankehitriny kosa miteny amintsika andriamanitra iny tia halleluia sotra de sotra avia aza miaya sotra de sotra halleluia tsy adinon'andriamanitra ianao zanany angenao amen halleluia izay vitanao satria zanako wanarikanao aminy rariny satria zanako halleluia sotra jesosy halleluia isorantsika n'andriamanitra zany izy zany ary mety efa aminao zany izy zany androany misy olo lety mety miahiahy izy ny amin'ny fiainany misy olo lety mety tena miteny mihitsy hoe andriamanitra movy ena fonao aho misy zany rehefa misy zavatra mitranga eo fiainantsika de rarantsika raha manontany tena hoe inona no mety anton'izao andriamanitra inona mety zava-mitranga ary marina mihitsy zany fa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao de eto ampiandinianao ny tenanao hoe ahoana aty sao de misy antony zavatra rehetra so misy antony zavatra rehetra za misy fotoana riavana malala na mandeha ary a de misy zavatra misy ohatra hoe voadonany ohatra hoe dona amin'ny zavatra ny lohako na vaky ny vereny tanako na latsaka ny vireny tanako de vaky na tsy fantatro de zavatra tonga atsaiko voalohany hoe so nisy zavatra tsy nety ary natao misy zavatra hoe tian'andriamanitra tenenina amin'izany satria aminany zavatra rehetra mitranga de misy antony avokoa ny zavatra rehetrarehetra ka de androany ianao raha tonga eto tsy fantatro avy aiza ianao na hoaiza fa ny zavatra fantatro de tonga eto ianao androany mety avy nandeha lalana lavitra ianao eny amin'ny autoroute eny riavana na mandeha makaiza ianao na mandeha makaiza de misy foana fotoana afahanao mijanona amin'ny fiaranao makaina kely ianao matory kely ianao raha reraka manampy solika ianao sy ny sisa misy toerana ohatr'izay foana eny andalana rehetra eny raha isy toerana ray angalanao aina aloha ty fandarany ty eto tsika hiaraka anontany an'andriamanitra eto androany inona andriamanitra ny hafatrao misy zavatra tianao tenenina amiko halleluia de maheresitsika tsirairay avy tianao jesosy ary tsy afon'andriamanitra zany ianao zany indrindra torotenetiny rahalahantsika tojo androany zao de ampidintsika izy fa mino efa dodiny ianao ianao an'izany toroteny zany tany tompo raha latojo anao ny fitenenana halleluia de faly miaravantsika rehetrarehetra indray ny tenako amin'anan'i Jesosy tonga sy matsara am'izao vavaka fiambinana zao de manona fidanan'ny tompo amintsika tsirairay avy fahasambarana lehibe ho anary avana mbola afahako indray misy fotoana mbola afahako mitondra ny tenin'andriamanitra hoentsika fampahery amin'ity andro androany ity de ray soaran'ny baibonao fa jery tenin'andriamanitra vetrany atsika ao amin'ny bokon'ny Jeremia ny jerentsika Jeremia toko fa 1:30 no jerentsika bokon'ny Jeremia toko fa 1:30 no jerentsika androany de rehefa samy netatsika de vaketsika ny tena amin'aran'i Jesosy zanako mahafinaritra va Efraim zaza malalako va izy no de fatra-pahatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho no zany dia honena azy ny foko amindra fo aminy tokoa aho ho Jehova halleluia amen ry havana malala eto zany ry havana de manontany andriamanitra manontany tena mihitsy andriamanitra hoe zanako malalako ary ve izy mahafinaritra ary ve izy de zao ry havana raha mba nieriseritra ao ary tena malala an'andriamanitra ve tena tiany ve de maninona no fatra-pahatsiaro azy aho izy isaka mitezitra aminy zany hoe rehefa mananatra andriamanitra mizavatra tsy mety kely ataon'ny Efraim aloha teneniko kely anao sao de mbola misy tsy malala an'izany Efraim de zanaky Josefa zany hoe zafikeliny Jakoba zany de izy io ravana tena
na ny tany mihitsy Andriamanitra eto hoe tena tiako ve izy maninona ny de mahatsiaro anazy foana e vao misy zavatra taony zany de ohatrany hoe mibedibedy kely anazy zany foana Andriamanitra tian'Andriamanitra tonga de ahitsy foana zany izy vao tady andeha amin'ny lalana diso tonga de ahitsin'Andriamanitra tian'Andriamanitra izy andeha amin'ny lalana mahitsy lala marina de za te tena hoe tian'Andriamanitra ary ve sa tsy de zao ravana malala tena tian'Andriamanitra tena tiany ary teto de mifaritan'Andriamanitra mihitsy zaza malalako zany hoe ko rehefa zavatra zay mifaritatsika hoe atsika de zavatra tsika zay zavatra tsy mamenatra atsika zay misaotra kely raisiko ty ohatra zao miaraka amin'ny namanao ianao de ny tranonareo ohatra tsara be de efa mandalo eo amin'ny trano ianao de ozinao hoe tranoko ty joalajoala ny tranonao vita loko tsara de ozinao hoe tranoko ty misy zaridaina mahafinaritra tranoko io tsy menatra mihitsy anao faritanao hoe ana io fa na zavatra ray ravana rehefa tena tianao de faritanao ohatra zao Maria Magdalena rehefa tsy hita Jesosy nitsangana tama de oziny rehefa nisy ny tena izy de oziny nakaizany fatin'ny tompoko toa de mifaritany hoe ana tsisy hoe fatiny iza tsisy hoe Jesosy nizy inona niza vao oziny ana satria tiany ravana malala de eto ravan'Andriamanitra de miteny mihitsy hoe zany zaza malalako va izy no de fatra-pahatsiaro azy ravana malala atsika gasy koa ane de manana an'le oam-pitenenana hoe zaza tiana tsy tsitsiana rotsakazo matoa ravana ny olona ray tiana de anarina tiana andeha amin'ny lala marina za zao ravana ijoko vavolombelona anao koa fa nisy fotoana za moa taloha le mbola kizikizy kely mbola nadiditra de anay miloka milalao karatra rami fa tamy hatrany am'izay mamanay fa tena kapohany tena marary tam'zany kapohana satria maninona tiana hitsy tsy mety zany miloka zany za zany eto raha misy olona miloka eto de tsy mety zany fa miala am'zany loka zany fa zao ravana malala tiany mamanay nanarina tam'zany tsy mety zany fa ohatr'izao de ohatr'izany koa ravana Andriamanitra tian'Andriamanitra tsika tena andeha amin'ny lala marina tian'Andriamanitra Efraim mandeha amin'ny lala marina foana de ahitsany misy zavatra kely tsy mety toa de tenenina tsy andrasany ray taona Efraim vao tenenina hoe ny zavatra tsy nety ohatra nataony Efraim atao hoe nangala bola Efraim tamin'ny mamany ohatra de tsy andrasan'Andriamanitra hoe amin'ny herintaona tahaka an'iny vao ten'Andriamanitra hoe ry Efraim ianao nangala bola zay vao ataon'Andriamanitra misy fanitsina tsy ravana ka rehefa herintaona izy nanomboka nangala bola mety efa be dehibe efa tena tsy be dehibe ny nangalarina zany rehefa ray taona izy nangalatra foana de lasa mangalatra foana fa tonga de amin'le fotoana nangalarany vola iny ohatra de eo tonga de tenenina eo tonga de nanarin'Andriamanitra eo tonga de nahitsin'Andriamanitra de zay ny hoe fatra-pahatsiaro zany ravana tsy indre mandeha zany tsy indroa zany fatra-pahatsiaro zany tsy ny telo zany tsy ny efatra iny be dehibe fatra-pahatsiaro miteny foana satria ravana tena tiany Efraim de za koa miteny aminao fa ianao io raha tena tenenin'Andriamanitra foana ianao raha vao misy zavatra kely tsy mety ataonao de teneniko anao fa tena tian'Andriamanitra ianao Petera koa ravana de ohatran'izany tamin'ny mpianatran' Jesosy nanaran' Jesosy foana ny mpianatra rehetrarehetra fa zao Petera io tena nanaran' Jesosy foana iny be dehibe niavaka mihitsy io tamin'ny mpianatra fa tena tenenin' Jesosy foana misy zavatra kely tsy mety ataony tonga de tenenina le tam'le Jesosy nitsangatsangana teny ambony rano zao de Petera mba niteny tamin'i Jesosy hoe raha tena ianao io Jesosy asevy manantona anao de manatono izy Jesosy ary de nandeha Petera de tena nandeha tambony rano Petera fa rehefa avy eo latsaka izy de ahoana tsy navelan'Andriamanitra tsy navelan'i Jesosy hoe Petera tsy maninona zany fa mba mianjera koa indraindray tsy maninona fa manaraka ianao manao tsara tsy zany ravana nataon'i Jesosy fa tonga de nahitsy Petera ry kely finoana nahoana ny anahany ianao ravana malala satria tiany Petera amin'ny manaraka tena tonga de lehibe ny finoany tsara ihany ampaherezinao ny olona fa tsara ihany koa ny olona tonga de ahitsinao sady ampaherezina no ahitsy tonga de tenen'i Jesosy ry Petera aza mianahana ntsony amin'ny manaraka zany ravana malala ary tsy zay ihany fa Petera io tena betsaka vao misy zavatra kely atao amin'ny Petera io ka tsy mety tonga de tenen'i Jesosy tam'izay koa zao la Jesosy le niteny tamin'ny mpianatra hoe za de tsy maintsy atolotra de vonoina de nefa mbola hitsangana amin'ny andro fahatelo de ozy Petera tsy mandalo am'zany ianao Jesosy za eto tsy andalo am'zany ianao de to de nahitsin'i Jesosy koa teo Jesosy le niteny an'iny hoe anivoaka ianao ry Satana ravana malala mafy zany sao de verina fa kely zany fanitsiana zany hoe to de nataon'ho Satana mihitsy zany Petera satria tsy Petera ny Satana fa
ny tenenany devoly nisy hevidratsy be tao ambadika an'izay. Ina moa revana zavatra ratsy am'izany hoe miaro zany hoe ianao Jesosy tsy andalo fahafatesana, ianao Jesosy tsy ohatran'izao raha miaro fotsiny tsy olana. Ohatra zao misy zandrinao zao reny an-dalana de misy vonoiny olona ve de tsy mba hiaro anazy ianao, arovanao. Fa zao nisy hevitra ara-panahy ngeza be tao anatin'izay. Le Petera ny tena hoe tsy andalo aminao zany fahafatesana zany, ka raha tena tsy maty tokoa ary Jesosy de mba nanahoana ny farantsika rehetrarehetra reto ry havana malala, ianao io tsy voavonjy ianao, zaty tsy voavonjy satria maninona ka atsika tsy maintsy maty Jesosy de nilatsaka le rany. De iny nanavitra atsika fa raha tsy maty Jesosy, raha tena tanteraka ny tenin'ny Petera de zao tsisy voavonjy atsika. De zao tsy Petera no niteny an'iny fa devoly tao anatiny nampiteny anazy de niteny an'iny hoe teneno ohatr'izao Petera de niteny de tonga de zay niteny an'i Jesosy hoe anivoaka ianao ry Satana. Zany hoe teo ry havana malala de fa tonga de nahitsiny Jesosy Petera hoe Petera zany tsy maintsy ho faty ohatr'izao hoe. De sady tonga de niteneny koa mafy ry havana zany. Petera io tena mahakasika anahy mihitsy ny toepon'ny Petera io ry havana malala fa tena mora narina io tena manaiky ahitsy io na zavatra mafy ary. Raha antsika reto ry havana nataony misy mpanompon'Andriamanitra ohatra miteny antsika an'izany hoe ianao Satana, ianao anivoaka ry Satana ohatran'izao. Fa tena betsaka amintsika tonga de fa mikity ao anaty fiangonana, tonga de fa miala ianao anaty gropy de fa mikity gropy, tonga de fa tsy te hiresaka tsony. Fa zao Petera io ravana nanana toepo tena mora manaiky, mora narina ohatry ny Efraim. Nitenen'Andriamanitra foana ry Efraim ohatran'izao, nanarin'Andriamanitra. Fa zao tsy nitsoaka Efraim, tsy nitsoaka Petera. Tsy hoe vao niteneny Jesosy izy tonga de nivoaka ianao Satana de iny Petera fa tsy hita tsony. Ry havana malala mbola nijanona Petera. Raha nanarin'Andriamanitra Efraim mbola nijanona Efraim fa tsy hoe tonga de lasa koa Efraim. Ry havana malala azany teteny aminao androany ndao mba alaina reo toepon'ireo anankiroa reo reo lahy reo fa mahafinaritra, mora narina, mora hitsy. Za ravana teteny aminao fa rehefa ny olona zay mora hitsy de misy tombotsoa ngeza be ao ambadika. Mahasoa ry havana malala ny ahitsy zany za tena miteny anao zany satria maninona tamin'ny Efraim teto zao rehefa nanarin'Andriamanitra izy. Ry Efraim ohatran'izao de ozy am'izay Andriamanitra noho izany dia honena azy ny fo. Malahelo any Andriamanitra ry havana sao de verinao hoe Andriamanitra rehefa mikapoka anao zany de hoe faly be Andriamanitra hoe iny fa mikapohako. Ry havana malala tena otsa Andriamanitra any anatin'ny fony any. Fa zany hoe tsy maintsy atao iny satria maninona ka amin'ny fitiavana anao de tiany ianao ho tonga any an-danitra. De ikenao fa misy fotoana marary kely any iny. Fa zao maso anao ry havana malala iny. Teto Andriamanitra de niteny mihitsy hoe amindra fo aminao tokoa anie Jehovah, aleloia. Atsika ry havana olombelona atsika manana fahalemena, fa zao rehefa ianao manaiky ahitsy de mamindra fo aminao ry havana malala Andriamanitra. Inona zavatra ngeza be noho zany amindran'Andriamanitra fo zany ianao? Ahita lanitra ianao, zany ny zavatra ngeza be am'zany. De Petera koa ry havana rehefa tena am'izay mora hitsy zay izy de tena Petera io le nitenenan'i Jesosy hoe ry Petera, aoriko eto ambony vatolampy ny finoanao. Jesosy ravana tsy niteny hoe ry Andrea, ry Jodasy, ry Jaona, ry Jakoba, tsia fa hoanao izy ry Petera, aoriko eto ambony vatolampy ny finoanao. Satria maninona ka tena tiany Jesosy mihitsy izy le mora narina, mora ampianarina ohatr'izany. De zao koa ry havana Petera io koa nametrahan'i Jesosy tena didingeza be am'izay izy mora narina sy ampianarina zay de tena natokisan'i Jesosy izy ary nametrahan'i Jesosy didingeza be. Andaony antsika jery ten'Andriamanitra kely momba an'izay any amin'ny Jaona 2:20 nijerevantsika anazy. Jaona 2:20 de andininy fa 15 ka hatramin'ny fa 17. Jaona 2:20 de andininy fa 15 ka hatramin'ny fa 17 aminaran'i Jesosy. Ary rehefa nisakafo izy de hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. De hoy izy taminy, fa ano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny fandroany, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? De hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. De hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony, Simona zanaky Jaona, moa tiava ianao? De nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao malala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho. Hoy izy taminy, fa ano ary ny ondriko. Ry havana malala mainina Petera ry havana ny tena nametrahan'i Jesosy zany didingeza be zany Petera nataon'i Jesosy ny tantana andreo ohatrany hoe nataon'i Jesosy lasa sefo kelin'ireo mpianatra 12 reo. Ahoana hoy izy, fa ano ary ny ondriko.
ondro keliko zany hoe petera zany no tena hoe nataony hoe miadidy an'ireo e. Ahoana ozy andraso ary ny ondroko fa ny telony fa hano ary ny ondroko. Ry havana malala no ninona zany ka satria petera nanaiko ahitsy petera no entin' Jesosy foana de tsy nampisalasalan Jesosy fa petera io tena iorina hatramin'ny farany io. Aleloia. Sady efa naorina Jesosy raha teo ambony vatolampy ny finoana. Ka ito am-pamaranana ravana de tetena aminao hoe andaontsika mba anana an'izany toepo zany hoe tsy salasala Andriamanitra noho ny amintsika ka hoe tsy samy teny anao mihitsy Andriamanitra, tsy fatra-pahatsiaro anao mihitsy Andriamanitra satria fantatr'Andriamanitra hoe voatenenina ianao de iny ianao ny lasa, fitenenan'Andriamanitra anao zavatra ray no ela de iny ianao fa veloma Andriamanitra, veloma Andriamanitra. Ravana malala za zany tena mba te hikasika kely ny fonao androany hoe meteza ianao ho anarina ho ahitsy fa tena mitondra voka-tsoa eo amintsika ravana malala zany mitondra voka-tsoa teo amin'ny Efraima zany mora nanarina zany, mitondra voka-tsoa teo amin'ny Petera zany mora nanarina zany, ary za ijoroko vavolombelona anao fa tena nitondra voka-tsoa ngeza be teo amin'ny fiainako zany hoe mora nanarina na teo amin'ny aranofo na teo amin'ny ara-panahy. Tena hitako hoe voakasika, tena hitako hoe tena mitantan'Andriamanitra e. Satria ianao manaiky fa raha vao ny olona ray ravana tsy manaiky an'Andriamanitra zay de mampisalasala be an'Andriamanitra. Na hitena ary Andriamanitra ohatra matahotra mihitsy Andriamanitra hitena anazy satria fantatra Andriamanitra fa tonga de andeha izy rehefa avy eo hitodika amin'Andriamanitra voatenenina de tonga de lasa, voanarin'Andriamanitra na torotenina ohatra zany tonga de lasa. Fa zao ravana malala ndao fotoana androany tena iova ny toepontsika e. Toepo vaovao, haleloia, fo vaovao, fo moranarina, fo malemy, falemem-panahy. Ravana malala de voninahitra ane an'Andriamanitra ririhany de rasy-laza hoanazy ririhany koa de mino fa tena voarainao zany ary manomboka androany tena teneno Andriamanitra hoe Andriamanitra manomboka androany de manaiky anarinao na amin'inona na amikely na amin'ny lehibe na amin'ny zavatra manahoana na amin'ny zavatra manahoana anaiky hoe Andriamanitra anaiky fa teneno. Haleloia. De tena hitenanao Andriamanitra, nanatranao Andriamanitra de hitanao fa hitondra voka-tsoa eo amin'ny fiainanao zany. Haleloia. Amen. Haleloia. Soratsika n'Andriamanitra izany toroteny zany. Haleloia. Tsy hitanao mampahery ve zany toroteny zany? Raha nampahery anao toroteny azadinao mampahery Andalatojo tao anatin'izany toroteny zany fa hampahery anazy hono raha ankasitrahanareo de mbola ezaka indray izy mbola anao tsaratsara kokoa noho izany foana. Haleloia. Misaotra antsika rehetra rehetra mila manaiky anarina zany tsika. Haleloia. Anisan'ny vavolombelona zany Andalatojo manaiky anarina izy. Haleloia. Manaiky anarina izy ary anisan'ny toetrany tena mba tena mampiavaka anazy ato anatin'ny groupe izay tarihanay de zany Andalatojo zany rehefa sendra misy zavatra mba hitenena anazy de izy manaiky izy. Haleloia. Manaiky izy ary tsy mba tezitra am'izany izy. Haleloia. Tahaka ny Petera hatramin'ny rahako tamin'izy io mantsy de zavatra mahakasika anazy foana io i Petera io manontany anay foana izy resaka Petera de ity teny ity tena ahatsiarovako azy mihitsy zay raha tojo ity tenin'Andriamanitra vakinao ty lasa rehefa mahita an'io de nao foana tsiroky satria io foana ny anontanianao io foana ny resadresahanao hatramin'ny resadresahantsika hatramin'izay de hitako hoe teny anisan'ny tsy fony Andalatojo io rehefa mahina an'io reo de mba tsarovy izy. Jauna toko faraika amby roapolo andiny fadimy amby folo ka hatramin'ny fahafito amby folo io le Petera nanontany Jesosy ny teny hoe moty ava ianao. Haleloia. Tena mba mahafinaritra azy mihitsy io teny io de lasa tsaroko foana izy rehefa misy mandre an'io teny io de mankasitraka anazy tsika tamin'izany toroteny zany. Haleloia. Tsika jery tenin'Andriamanitra ary ilay nijeren'ny Andalatojo teo amin'ny Jeremia amin'ny bokin'ny Jeremia raika amby telopolo andiny faharoapolo. Zanako mahafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy no de fatra-pahatsara azy isaky mitezitra azy noho izany de honena azy ny foko amindra fo aminy tokoa ho Jehova. Haleloia. Amen. Za mino fa raha mijery anay eto ny olona zokiko ara-panahy tamin'izany fotoana zany de matsiaro fa io tenin'Andriamanitra io no tenin'Andriamanitra notoriana tamiko voalohany tamin'izany vao nampahirezina ohatra anareo zao tao anatina adi-tsaina tamin'izany, tao anatina tebotebo ororo, tao anatin'ny fiarakodiako tamin'izany mivitra fimebe satria
Tam'izany tena miafin'olona ianao. Tao anaty fiarakodia izy mirahavavy tam'izany niditra. Nampahery anahy nitoroteny dia io nitoroteniny notoriany tamiko. Zanako mahafinaritra va Efraima? Zaza malalako va izy? No dia fatra-pahatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho. Noho izany dia honena azy ny foko hamindra fo aminy tokoa. Hoy izy efa tena akasika ny an-dranomasina andraisana izany toroteny izany. Tamin'izany fotoana izany androany indray fifaliana ho any mizarana ho an'io tenin'Andriamanitra io. Zanako mahafinaritra va Efraima? Zaza malalako va izy? Hitanao manontany Andriamanitra. Fa tena zanako mahafinaritra matoa ho izy fatra-pahatsiaro azy foana. Isaky ny mitezitra aminy aho dia fatra-pahatsiaro azy. Mananjanaka angamba ny betsaka amintsika. Misy fotoana na zanakay le roa lahy kely ireny pelipeliky ireny rehefa ato an-trano. Misy fotoana nareo maharay ohatra hoe misy ohatra hoe mifandana lasa misy manao jador be dia be na ohatra nareo misy mandefa anaty message ao mandefa sarina tomobile kely zavatra ohatra izany soratra tsy fantatra hoe ahoana dia izy roa lahy zay tsy nianatra izy nidikan'izay ka naray telefona efa hainy zareo mihitsy manao ny telefona io mihitrany amin'ny message dia manoratra n'iny le tomobile kely re sarisary voninkazo sy sisa dia alepany. Dia misy fotoana izy sendra tafiditra ato anaty studio aty dia voakitika any hatramin'ny ordinateur antsika ireny. Dia pelipelika kely amin'ny lahy kely. Nefa message anareo izy. Misy fotoana ary manao appel tampoka izany. Ry anabavena zao voaviana natsony. Nga mahafantany ety taty aina dia natsony. Fa zao dia tenenina foana. Petraka tsara. Ato foana isan'ny reniny. Izay isy nazy isy ry zalary. Petraka tsara, ina indray, iza nanao an'io, iza nanao an'izao. Fa rehefa tsy eo ry zareo mianatra dia ohatran'ny malahelo ndry ka sendra ato an-trano. Hoy izy indreny hoe malahelo sahady aho zany voaterina mianatra ry zareo dia ohatran'ny malahelo sahady indrindra fa rehefa le vacances dia avy eo miditra mianatra. Malahelo sahady aho zany hozy izy ny reniny. Nefa ny teo nandritra ny vacances satria mitavatava tsy mitavatava moa izany e. Aiza ny zamarity ty iza nanao an'ity, iza nanao ohatr'izao. Ohatr'izany le izy. Zany hoe na io adiady io aza ry havana dia alelovanao ny zanako. Voalohany indrindra aloha tiako jerenao iza moa Efraima. Efa nazavaindra laha totsy teo ndraiky jerentsika vetivety any amin'ny Genesis any amin'ny bokin'ny Genesis tsika mahita an'izany. Genesis toko faha 1:20 any naterahany Efraima ka teraka kambana i Josefa tamina vehivavy Egyptianina. Genesis faha 1:20 andiny faha 50. I Josefa moa dia rariny raha nanambady Egyptianina satria lasa andevo tany izy. Tsisy zanak'Israely tany. Dia nanangambady Egyptianina izy ka tsy raisina ho fahotana teo anaty an'Andriamanitra ny nanambadiany Josefa ny Egyptianina. Genesis toko faha 1:20 andiny faha 15 dia nisy zalahy roa nateraky Asenata zanakavavin'i Potifera. Fa tsy Potifara mpisolo natao hoana tamin'i Josefa raha tsy mbola tonga ny taona mosarena. Ary ny anarana lama teo dia nataon'i Josefa hoe Manase. Izany hoe dikan'ilay Manase mampanadino. Fa hoy izy Andriamanitra efa nampanadino an'ny fahoriako rehetra izay sy izay rehetra tao an-tranony raiko. Ary ny anaran'ny zandriny kosa dia nataony hoe Efraima. Fa hoy izy Andriamanitra efa nahamaro aho teo amin'ny tanin'ny fahoriako. Zoky izany zany zareo dia dikan'ilay Efraima indray vokatra be. Halleloia. Satria hoy izy Josefa hoe Andriamanitra efa nahamaro aho tamin'ny tanin'ny fahoriako. Izany hoe teo amin'ny tany nanandevozana anazy no nisandratany. Teo amin'ilay tany nanandevozana azy no nahamaro azy. Dia nataony hoe Efraima, afaka ataonao Efraima zany ny anaran'ny zanako rehefa miteraka ianao vokatra be ny dikan'izany. Tany mahavokatra be. Halleloia. Ary mahavariana ry havana malala fa rehefa teraka ireo zaza ireo ndray zokiny ny ray zandriny dia tsy azo an-tsaina mihitsy ry havana ny fitantanan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra rehefa mitantanantsika dia izao. Andriamanitra rehefa mitantanantsika
dia hatramin'ny zavatra kely hatrany aloany dia efa voalahatra Andriamanitra. Ianao io hatramin'ny zavatra kely indrindra teo amin'ny fiainanao izay nitranga teo amin'ny fiainanao hatramin'izay dia efa voalahatra Andriamanitra. Misy idirany amin'ny anao zao daholo, tsy adio ny lasanao sy ny fahazazanao sy ny sisa, fa misy zavatra antony reny. Mety efa tsapanao zany androany, mety mbola tsy tsapanao zany androany fa ho tsapanao ndray zany ao aoriana. Fa reny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika reny, mety eritreretintsika zavatra kely, fa amin'Andriamanitra tsy zavatra tsy nahy zany hoe sendra adinony dia misy zavatra nitranga. Fa misy foana. Ary misy programan'Andriamanitra ambady zany. Nokeo vakitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny Genesis fa valo amby efapolo toy an'ilay teo ihany dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa fantatry ny rahalahy fa tsy maty Josefa, dia na tsy maintsy nitenenina tamin'irainy hoe tsy maty anke Josefa ary tady e. Dia efa tsy nino intsony Jakoba fa nomeny Josefa famantarana sy ny sarety feno fitahiana nentiny tany profo hoe mbola velona Josefa. Dia nefa rany nandeha nakany Egypta amin'izay i Josefa, i Jakoba menakavy naseny Josefa nakany. Teo izy le nomeny Farao an'ilay tany Gosena. Dia efa ho faty amin'izay Jakoba. Any amin'ny Genesis toko valo amby efapolo itsodrano azy roa lahy satria zava-dehibe ny tsodrano taloha. Isaka dia nitsodrano an'i Jakoba sy Esau. Tsodrano zany dia zava-dehibe zany. Misy fotoantsika nanao fitsofan-dranon'ny ankizy. Atsiarovako n'Anabavy Selina, halleloia. I Anabavy Selina zany nahatonga antsika nisy an'iny fanoloran-jaza iny. Raha Anabavy Selina no teny hoe alao mba tsofina rano reto zanakay reto. Dia nanao anonsa dia hitanareo fa nitsofina rano daholo ny zanakareo ary mino jereo ny fiainan'ilay zanakareo tao aorianan'ny fitsofan-drano, fa mino fa nisy zavatra niova teo amin'ny fiainany. Halleloia. Dia ho tsofina rano izy roa lahy. Dia jereo nge zavatra nitranga any amin'ny Genesis toko valo amby efapolo andininy fafito amby folo. Rehefa tao amin'ny andininy fadimy amby folo tsofin'ny Jakoba rano Josefa, tsofina rano izy. Fa tsy neny Josefa nijerentsika androany fa nena azy mirahalahy. Dia hoy izy nde vakitsika mihitsy tsodrano tsodranony Jakoba andininy fadimy amby folo. Dia nitsodrano Josefa izy ka nanao hoe Andriamanitra izay nandehanany Abrahama sy Isaka razako teo anatrehany, Andriamanitra izay mpiandry ahatra izay niainako ka mandrak'androany, nanjely izay mpamonjy tamin'ny loza rehetra izy ane hitahy ireto zaza ireto. Halleloia. Ary aoka ny anarako sy ny anaran'ny Abrahama sy Isaka raiko no hanonona azy ary tombo maro dia maro eo amin'ny tany ane izy. Halleloia. Andininy fafito amby folo. Enotsika tsara amin'izay nitsodrano. Mbola tsy tsodrano ary rehefa hitan'i Josefa fa ny rainy nametraka amin'ny tanany ankavanana teo amin'ny lohan'ny Efraima. Rehefa mitsodrano rehefa mitsodrano dia ny tanana ankavanana no itsofana rano. Saingy teto zaza anankiroa. Ary nitsodrano dia tsy maintsy izao. Nitsodrano tsaratsara kokoa tsy maintsy hazo ny anankiray. Dia tsy hoe ratsiratsy kokoa ny anankiray fa miavaka ny hazon'ilay voalohany. Dia ny lamatoa matetika mitsofina rano mihoatra noho ny tao aorianany. Normal zany. Ny Jakoba nanganariny, nanaovany ampitaka dia hazo n'ilay tsodrano. Dia Esau tsy nahazo. Ary teto i Manase dia zokin'ny Efraima. Dia eto zany tsy maintsy tsodrano olona roa i Jakoba, ny dadabeany zany. Dia zao no nataony. I Manase eto amin'ny ankavanana satria ny zokiny. Nitsodrano amin'ny tanana ankavanana. Raha ny finoan'ny Jiosy dia mahery. Lavitra no nitsodrano amin'ny tanana ankavia. Dia nataony teo amin'ny lohan'ny Manase ny tanany ankavanana, dia teo amin'ny lohan'ny Efraima ny tanana ankavia. Izany hoe ny tokony azo nitsodrano ngezangeza kokoa dia i Manase. Azafady, ny tanana ankavanana zany ny be tsodrano kokoa. Fa izao ny zavatra nitranga. Ny tanana ankavanana dia nataony teo amin'ny lohan'ny Efraima. Ny famadika zany. Satria tokony Manase no tsofina rano tanana ankavanana satria Manase no lamatoa, Efraima no zandriny. Dia hitan'i Josefa hoe nataon'i Jakoba teo amin'ny lohan'ny Efraima ny tanany ankavanana
zany hoe Efraima indray hoe omeny tsodrano be misimisy kokoa sy tsaratsara kokoa no i Manase, de hitan'ny Josefa hoe tsy mety zany satria i Manase ny zokiny. De everiny Josefa fa efapahana ny masony i Jakoba ry havana. Everiny Josefa efapahana ny masony Jakoba de nahitsiny izy hoe dada azafady a. Ary efa hitan'ny Josefa fa ny rainy nametraka ny tany akavana teo amin'ny lohan'ny Efraima de tsy sitrany zany satria tsy zany ny fomba. De nyraisy ny tanany rainy mba hampiala azy amin'ny lohan'ny Efraima ho eo amin'ny lohan'ny Manase. Ka hoy Josefa tamin'ny rainy, tsy izao no izy rikaka fa ity ny lamatoa ko apetrao amin'ny lohan'ny tananao ankavanana. 9:20 eo le programan'Andriamanitra. 9:20 fa tsy nety ny rainy ka nanao hoe fantatro ihany anaka, fantatro ihany. Ay tsy pahana ny masony na efa very tadidy na hoe nanao zavatra tsy na tsaraka ny fisainany iza i Jakoba, fa fantany nataony zay ny nasain'Andriamanitra taony. Fantatro ihany ozy izy, tena fantatro zany. Izy koa izy de ho tonga firenena ary izy koa no ho lehibe, kanefa ny zandry no lehibe noho izy. Ary ny taranany ho firenena maro. Zany hoe reo samy ho tonga firenena ozy Jakoba. Samy ho tahin'Andriamanitra reo. Saingy zao, lay tsofoko rano amin'ity tanako ankavanany ity, de zao ho lehibe kokoa. De le zandriny zany no lehibe no le zokiny. Zany i Efraima ho lehibe no i Manase. Efatra am'zany mbola zaza minono de efa niantefan'Andriamanitra. Niantefan'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy tian'Andriamanitra Manase tadiva tao amin'ny taranaky Manase nisy andry Gideona nifidy lehilahy mahery avao amin'ny taranaky Manase Andriamanitra saingy mbola tiany kokoa i Efraima. Tam'zany no efa tao am-pon'Andriamanitra Efraima. Ry havana malala, agagatsika ve raha iteny Andriamanitra ary amin'ny Jeremia 1:30 hoe zanako mahafinaritra va Efraima ozy izy. Halleloia. No de fatra-patsiaro azy ako isaky ny mitezitra azy. Ny zaza tiana tsy hoe tsy mahatezitra. Ny zanaka tiana nanarina sy faizina ho ny tenin'Andriamanitra. Inona zay zaza sary ho ny tenin'Andriamanitra. Ny zaza tsy anarina zany ry havana malala tsy zanaka ao zaza sary izy zay. Tsy rarahinao na anao mety izy na tsy anao mety. Fa raha zanaka ao tena tianao de areninao, ahitsinao. Ary nareo rehefa ahitsy, raha misy manitsy anareo, misaorana iny olona iny. Aza mba tezitra zany rehefa ahitsy ry havana. Raha hitanao tsy hoe fanitsiana resaka fanitsina amin'ny resaka san'Andriamanitra, amin'ny resaka de keo. Tsy mahagaga raha misy izany toe-pon'Andriamanitra tamin'ny Efraima zany. Efatra amin'ny ela. Jerenao tsara. Any amin'ny Osea, donc antsika maky tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Osea ao amin'ny Osea 1:20. Andininy fahavalo. Ho tenin'Andriamanitra. Ataoko ahoany ny fahafoy anao ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely. Ataoko ahoany no fanaonao ho tahaka ny Adma. Ataoko ahoany ny fametraka anao ho tahaka ny Zeboima. Honena ny foko, mafy loatra ny alaheloko. Tsy anontolo foa na andringana ny Efraima intsony, fa Andriamanitra fa tsy mba olona de ny ray masinao aminao ka tsy ho avy ampatezerana amin'ny rehatra. Halleluia. Halleluia. Saotra Jesosy. Ataoko ahoany hitanao misy olona mpifankatia miady. Samy tezitra de samy tetazona ny fony. Andao hisaraka fa tsy mety amiko tsoa zao. Andao hisaraka. Tsy haiko nareo fa mba nisy fotoana ny saraka. Efa nisaraka Andriamandeha zay somapionona tamin'izany. Andao hisaraka. Za mitsy ny somary be loata andao hisaraka. Vita teo.
fa zao eo vita ihany no tenena ndray saraka fa sarotra ngerevana mamafa taona raina roa na taona maromaro ny rahana zany vita ny samy tezitra de nao isaraka fa lehilahy ianao na vehivavy ianao raha tsy atsiaro an'iny ianao tena nalailo mampionina ry avana tam'izay misy hira anankiray zay tadidiny tsara mihitsy na atsiarovako anazy ana moa lira ry mampionina tena fotoako eo zany de malahelo azy tadida zay zatra nahitanao isan'andro angany fiajany tena natsiaro nalahelo be anazy mihitsy amino an'iny hira iny de averiko foana averinay tsy namako anaty tomobila foana namako tsy de makafy an'le hira angamba fa za tena mahatsiaro amin'ny mampionina tena nalahelo ataoko ahoana eny fanadinanao ry mampionina soran'Andriamanitra nisy anniversaire ny anabaviko de nainviten'ny anabaviko izy de tonga tao fa tena zao hitanao zao efatra zao ny ankizy alleloia netiko teny ambony alitara alleloia vitatra eo zany tsy ny saraka tso alleloia ataoko ahoana e ohatra zany Andriamanitra mihoatra noho izany zany hoe reto Efraim reto zany nanao tsy nety reto nanao tsy nety reto de ny sarahan'Andriamanitra ireo tena ny sarahan'Andriamanitra ireo fa any amin'ny toerana misy azy Andriamanitra ao an-danitry ny lanitra ao tena miresaka amin'ny anjely ao n'Andriamanitra tena ohatrany tsy vitako ry anjely tsy vitako ry Mikaela tsy vitako ry Daniela tsy vitako Jesosy fa namasina ataoko ahoana ny fahafoy azy tiako ange izy tena hoe tena hitanao ohatrany reny olona very vady reny midelira reny mihitsy ny ange zany ahoana ny anatonoko azy ataoko ahoana ary misy olona eto androany antefany zany teny zany misy olona eto tsy mety adinon'Andriamanitra madity olona io sasatry miody ny olona io tezitra tamin'ny olona io Andriamanitra fa zao alleloia tezitra tamin'ny olona io Andriamanitra fa zao alleloia fatrapatsiaro ny olona io Andriamanitra ary zany raha tena teteny aminao ry havana malala alleloia za teteny aminao ty androany ty fa fatrapatsiaro anao koa Andriamanitra alleluia mialatsiny kely fatrapatsiaro anao koa Andriamanitra ry havana malala halleloia amin'ity androany ty mialatsinikefa efa misy zavatra tsy maintsy namboarina kely vetivety azafady alleloia mialatsiny indrindra fa misy olona eto tena iantefany zany tenin'Andriamanitra zany fatrapanoty zany olona zany fatrapiodina zany olona zany fa androany misy Andriamanitra mbola miteny ry havana malala tsy hitan'Andriamanitra zay atao ataoko ahoana misy zavatra tianao amboarina misy zavatra tianao atao de miteny ianao manontany teny ianao ataoko ahoana halleloia ina ny ataoko amin'ny fomba hoana fa tsy mety foko izy tsy mety adiniko izy tsy mety tsy tiako zany izy halleloia ataoko ahoana ozy izy etretinao navahan'Andriamanitra ny Efraim ireo misy tanàna anankiroa Adma de Zeboima Adma Zeboima zany de tanàna teo akaiky ny Sodoma sy Gomora averiko aminao foana
fa matetika Sodoma sy Gomora ihany ny voalazany io Sodoma sy Gomora nidorany afo fa tanàna efatra no nidoran'Andriamanitra tamin'ny afo de Sodoma Gomora de nisy tanàna anankiroa tsy de tena hoe nirehatra be tena hoe nanaka-danitra takany Sodoma sy Gomora ny otana ataony fa nitambatra tamin'ny Sodoma sy Gomora de mainy araka taminy de tsy zany fa Adma sy Zeboima reo zany na de tsy takany Sodoma sy Gomora azy de nafony Andriamanitra satria zao nikambona tamin'ny Sodoma sy Gomora ny fanakaiky niraiky tapisaka ianao mila miala tsy miraiky tapisaka amin'ny mpanao ratsy ianao ravana da tena teteny aminao rehefa tsy voatorinao so ianao ndray no voatoriny de lao aza manaiky asiana zoka tsy atonina anareo ny ten'Andriamanitra de zao ozy Andriamanitra hoe ataoko ahoana ny fafoenao re Efraima na ho fanolotra anao re Israely ataoko ahoana no fanao anao tahaka ny Adma ataoko ahoana ny fametraka anao tahaka ny Zeboima ianao io mbola velona androany inona tsy fahotany efa nataonao fa maninona misy olona fantatrao namanao taloha na olona fantatrao na olona tsy fantatrao koa fa fantatrao fa manota ohatranao fa maninona reny efa maty fa maninona kay ianao ny mbola eo so de mba Efraima an'Andriamanitra ianao ozy Andriamanitra ataoko ahoana ny fafoy ianao ataoko ahoana nanovako anao ohatran'ireny olona tsy ataoko ohatr'ireny ianao alleloia satria tiako ianao mamiko ianao jerenao tsara ny mandiny voalohany ka hatramin'ny fafity nange vakitsika Efraima ravana de zao mampatsiahy an'Andriamanitra zavatra be dehibe tantara-pitiavana lava be mihitsiny nanomboka tamin'izy dao ke vakitsika ny amindrany andiny faraika amby folo andiny voalohany teo mantsy andiny favalo ny vakiko taminao teo andiny voalohany ny soramary de ny amindrany Jehova fo amin'ny Israely na tebe aza ny elony io Osea toko faraika amby folo io mba vakio io atolotro anao io androany ny amindran'Andriamanitra fo amin'ny Israely na tebe aza ny elony andiny voalohany folo mbola zaza Israely de tiako izy anatsoka hiala tany Egypta ny zanako no nisy ny antso azy de vao mainka nandositry reny izy ho andreo bala kosa ny amin'ny zavatra taovanatra ary ho an'ny zavatra voasikotra no andreo ny didikazo manitra nampika ny vadika izy andiny fatelo fa zahako zangely nampianatra ny Efraima andeha eny trotroko tamin'ny sandroko azy izy nefa tsy fantany fa zany nanasitrana azy Andriamanitra zany nikolokolo nampianatra ale tataza sa tadenjera tadodo izy tsy aviran'Andriamanitra menjery tsika ngeryavana kolokoloan'Andriamanitra fa vao mahay mandeha tsika de miala amin'Andriamanitra Efraima ravana vao nanomboka anatsiaro saina de niala tamin'Andriamanitra tsy tsarony kozy tsy fantany kory fa Andriamanitra nanasitrana azy everiny fabala nanasitrana azy nefa Andriamanitra mitantana azy isan'andro na mime azy sakafo na mime azy ronono na mime azy rano tantanin'Andriamanitra zangeo izy nitantana anao zany nampianatra anao andeha tamin'ny sandroko no nitrotroko anao alleloia andiny faefatra tamin'ny kofehy fitarian'olona nitariako azy de mazaka ny fitiavana Andriamanitra mitarika atsika tsy mitarika atsika amin'ny rojo vy avana ny devolona mitarika atsika amin'ny rojo vy na titsika na tsy titsika de foy ny rongono izy ny devolona de tsy maintsy mifoka rongono ny olona taritiny amin'ny rojo vy na titsika na tsy titsika tsy maintsy mijangajanga de mijangajanga ny olona de taritiny amin'ny rojo vy tsy maintsy mifoka sigara atao daholo ty cura rehetra ty alana sigara fa tsy mety fa Andriamanitra tsy mbola niteny anao tamin'ny rojo vy andao hivavaka andao tsy maintsy mifadiana andao tsy maintsy manao vavaka tendrombohatra andao tsy maintsy manao an'izao tsia manana tsafidy kofehy fitarian'olona olona ianao amin'Andriamanitra fa tsy biby ary zanaka ianao fa tsy andevo ny devoly de mana ny devo ry havana malala ny fahotana de mana ny devo ry havana malala fa fitiavan'Andriamanitra ry havana manananaka alleloia tamin'ny kofehy fitarian'olona nitariako azy de tamin'ny mazaka ny fitiavana tady mazaka ny fitiavana ry havana tady mazaka tsy mety tapaka zany fa fitiavana tsy manery tsy makarary fa mahafinaritra be ianao inge fa tady mazaka ny fitiavana nitarian'Andriamanitra anao ianao tomany lava io voakasika lava ny fitiavan'Andriamanitra io tady mazaka ny fitiavana nge nitariana ianao tsy be didoitsy io voatra misy etrehitra tianao atao de ohatra fantatrao so de tsy sitrapon'Andriamanitra zany ka de ina ataonao ozy zany allo ry dada tsy atao zany allo fa zay sitrapon'Andriamanitra tady mazaka ny fitiavana ary efa toy ny manainga ny fehim-bavy eo ambonin'ny valany ranony ka nanolo-kanina azy tsy moramora zany ny fitantanan'Andriamanitra atsika adalan'ny olona zay mbola te hiala amin'Andriamanitra
any amin'ny devoly mitotototo miazakazaka tsemboka ny atsemboan'ny tavanao ny nananao sy ny sisa sy sisa fa any amin'ny devoly any fa amin'Andriamanitra kolokolony mihitsy. Andriamanitra nanangia fembavy ingaina ohatry anao tana zazakely sakafo fandrany sakafo avy de mbola Andriamanitra koa manino manolokanina tsy moramora zany ange miaraka amin'Andriamanitra zany ke fiainanao io zany ny fiainanay ao am' Jesosy ry havana malala. Tanao mahatonga anay ohatr'izao mahatonga anay ohatr'izao de zao tady mazaka fitiavana hita tanan'Andriamanitra anay efa miala fa niverina ary soa fa naverin'Andriamanitra. Za manokana ry havana malala de teny aminao am'ty androany ty hoe ianao io tian'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho tantanina amin'ny sandriny mahery koa ianao mampiry anao androany tokony handroso ianao tokony tian'Andriamanitra ianao. Andiny fadimy tsy hiverina any amin'ny ho any amin'ny tany Egypta izy fa Siriany mpanjakany sady tsy nentin'ny bebaka izy ary noho ny fisainany de isy zavatra antsodina ao an-tanany ka andrabany sy andevina ny hidiny mihodina amiko ny oloko ary na de atsotsony amin'ny avo azy izy samy tsy mety miainga akory. Azao ry havana malala tianao Jesosy. Indray andro nisy namaraparanako ny ten'Andriamanitra androany. Indray andro nisy namako zay nodimandry avy nijery korsa fiarakodia teny Arivomamy zay tam'izany de nisy namanay verina avy tany de nanao accident mahatsiravina be mihitsy teny Ameritsatosika de maty ny anankiroa. Rehefa maty ny anankiroa de tonga teny daholo zay teny amin'ny morgue namoaka nijery an'razana zany tena hoay maty olo zareo alahelo be mihitsy tonga teny de nalahelo be zay tam'le namanay ny akabetsahany namako moa tam'izany maty tam'y resaka azakazaka fiarakodia daholo ny akabetsahany mandeha mavy de zao nakasika ny foko le namako maty fa ny zavatra rery avana nakasika be ny foko koa ary tsy adiniko mandraka androany. Niara tao anaty morgue niaraka tam'zao tam'izany nalaza be nisy jiolahy tsy haiko izay na 3 lahy na 2 lahy jiolahy malaza be mihitsy mpamono olona tany Madagasikara de voatifitra ry zareo maty. De rehefa maty zareo de nalaza be mihitsy tsisy maka tao amin'ny morgue ny ndrazana de ndrazana izy any fianakaviana akandreo izy any fianakaviana akandreo efa nandefa fampandresy mihitsy alaivo le izy fa zao ny zavatra nampirelo tsisy naka le razana satria ny antony de zao menatra ny olona ijoro eo hoe havanay reo raha maka ny faty zany de to de avandre reto taranako reto zany tena taranaka jiola tsisy olona naka fa zao ry havana zavatra nakasika ny foko de zao nisy raha matoa tonga bany le raha matoa de fa mijerijery ny olona izao niny mihavan'le jiola angambiny lasa izy niditra tao amin'ny morgue ry havana niteny tam'le olona tao amin'ny morgue izy hijery an'le razana le ohatr'izao ao izy ianao reniny anankiray am'ireo azy izy maman'le jiola tsy nijery ny olona izy fijery ny olona tam'izany mamana jiola firy ny matindreo zaho izy ianao voakasika ny foko tsy haiko izay fijery ny olona le raha matoa fa za nijery le raha matoa tena vaky ny foko ry havana nijery ary narahako maso izy tam'izany tao izy niondrika tao am'ireo zanan'ireo nitomany tsafosafony ny lohan'le razana zanany nitomany izy ny olona rehetra nefa faly tsara am'ireo maty sy ny sisa za tsy miditra any am'izay aloha fa teo am'le toe-pon'le reny tena nakasika ny foko nanao hoe marina tokoa fa ny olona rehetra afaka menatra amin'ny olona am'ireo faty olona reo fa olona reny tsy menatra am'ireo ny reniny satria ho alevina any amin'ny fahasambahiny reo ry havana tsy hitan'ny reny zao ny avana tsy nirarahana zany lohoany fa tsy vomenatra resiny ny enatra fa le reniny tsy resiny ny enatra nijoro izy hoe zanako reo ohatry ny tehiteny izy hoe zany renin'ireo tsy nampianatra andreo ho jolaza raha jolahy ohatrandreo tsy zany nampianatra andreo lasa jolahy nampianariko nandeha reo nomeko nono reo nomeko sakafo reo nampianariko nalala fombo reo ka raha lasa jolahy reo tsy noho iza fa za tonga eto satria reo zanako tena
tsy adiniko koa zay za moa mandindinika zavatra ohatrany rehefa mba mandeha eny ohatrany eka adiniko le fatin'le namako satria ohatrany marikeby anazy zavatra ohatrany tena zay tena zany no fitiavandreny zany nampalelo anahy le izy tsy haiko olona firy nalelo ny ramatofy za aloha za anisan'ny nalahelo azy de mba ohatr'izany Andriamanitra ry avako malala de zao Andriamanitra tsy mamenatra amin'ny fahatalanao zany eto Andriamanitra de miteny hoe ataoko ahoana reny fahafoy anao ry Efraima niteny Andriamanitra hoe zanako malalako va Efraima nefa ny olona rehetra niarana hita ny adalana nataony zany Efraima zany fa nanompo baly zany rehefa namalala nanompo asera zany rehefa namalala nanompo sary sikotro zany rehefa namalala nefa nampianarin'Andriamanitra nandeha nijoro Andriamanitra teo amin'ny olona tsy haiko manadino an'ino izy Andriamanitra tsy nitenen'Andriamanitra moramora zany tao an-danitra tao zany tena tamin'ny teny mampisy ataoko ahoana hitanao feon'Andriamanitra ataoko ahoana nanako tao an-danitra tao no fahafoy anao re Efraima fatrapatsiaro anao ahy zanako malalako va ianao tsy menatra Andriamanitra nijoro fa rainy zanak'Israely rainy Efraima ninina fahadalana ninina fahatso ndra olombelona Andriamanitra tsy nijoro teo no fafantany anaty kopy mihitsy hodiny tsy fantatra fa zanany Andriamanitra tsy menatra mijoro mbola horainao tao amin'io fahadalanao io zany raha manao antsoavo amintsika rehetrarehetra avy Jesosy mahatsiaro anao Andriamanitra ary amin'izao andro farany zao mahatsiaro anao Andriamanitra ary Andriamanitra tena te hamitram-pihavanana aminao te hity anao te hikarakaranao te handray anao androany eno izy raha miteny fa tiany ianao zanaka malalana ianao ianao le nikapohana iny io zavatra mahazo anao io oako ho fantatrao tsy fifalian'Andriamanitra mahita anao amin'io toerana misy anao tsy fifalian'Andriamanitra saingy tsy maintsy nataony an'izany ianao satria zao tiany ianao tsy maintsy nokapohany ianao tsy maintsy nanariny ianao nefa izy miteny nataoko amin'ny atonony zany miverena ianao antsoavy ny ataoko aminao amin'ny alalan'ity ten'Andriamanitra mety misy olona eto vavaka taloha samy verina nanompo sampy misy olona eto vavaka efa nivavaka izy taloha lasa nijangajanga mety misy mpivary tena mihitsy mihaino an'ity fandarana ity mety misy olona efa lasa tena mpisoloko gaigla mihaino an'ity fandarana ity nefa ianao nivavaka taloha mety efa nisy olona mihitsy ary teto nanao paky tamin'ny Satana nefa mpivavaka taloha aza tety ianao an-danitra misy Andriamanitra mahatsiaro anao androany fatrapatsiaro anao ary Efraima ataoko ahoana ny fanadino anao ataoko ahoana ny anadonina an'ireo fotoana mamin'ny rahantsika sy anao izy Andriamanitra niaraka angenao sy Andriamanitra taloha nifankatia angenao sy Andriamanitra taloha sary-piaro tamin'Andriamanitra angenao sary-piaro taminao ange Andriamanitra aiza ny hafa nahaponao ny vavaka taloha zany tantanin'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra izy ianao zao fa zao fataro ankehitriny fa raha androaninao miverina de ho raisin'Andriamanitra indray ianao anao fa dingana anao tsika hiverina amin'Andriamanitra anao tsika teneteny tompo za hiverina zarako azy ianao mahatsiaro anao ohatr'izany za hiverina de ataontsika tiry amaranantsika ny toriteny androany mino fa voarainao ny tenin'Andriamanitra mahatsiaro anao Andriamanitra ry Efraima an'Andriamanitra ianao tsy naringa ny takany Admas sy Bohima ianao samy nanao ny tsinety ianao sy ny olona niaraka taminao taloha iny reny namanao mpiara-misotro toka taminao reny fa misy ny efa maty ianao mbola tsy maty misy efa niara-potika vavony taminao fa ianao mbola tsy maty satria navahan'Andriamanitra ianao de ataontsika izany izy manao Jesosy lalina be zany fitiavanao anazy za koa te-hampirenao na ny lalina be ny fitiavan'Andriamanitra anao mahereza ianao de samy hitahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra Halleluja Alina,
sakaizako ny foko anao miraiky bety lalina ho atompo a lalinao ay tompo andriamanitro ny mitanisa ny fitiavanao ny mitanisa ny fitiavanao tsy mirinao e tompo izany fanja lalina ho amin'ny fitiavanao Jesosy lalinao ay ny fitiavanao miandro rehetra foto anao lalinao ay ny fitiavanao ireny anatrao manjoy ny fanaikio fa ny lomanazava mitondra fandresena ny fiainako tontolo no miaraka fa lalina ho aminao amin'ny fa fitiavanao lalinao ay ny fitiavanao tsika rehetra iara iteny any tokantrano any lalina ho a Jesosy a lalinao ay tompo andriamanitro ny mitanisa ny fitiavanao ny mitanisa ny fitiavanao tsy mirinao e tompo izany fantrato fa lalinao ay ny fitiavanao miandro rehetra foto anao fa lalinao ay ny fitiavanao afaka miara-mivavaka amiko ianao anatin'izany amin'izao fotoana izao ry havana malala fa raha antsika vavaka izany toriteny sy zany izy zany andao antsika tena hiara iteny hoe tena lalina ny fitiavanao Andriamanitra Efraima ry havana dia tena nanao ny tsy nety mahavariana rehefa tena tao ary ny fandiniana dia ohatry niangatra Andriamanitra ry havana niangatra Andriamanitra satria nisy ihany koa tao nanao ny tsy nety mety tsy dia nanota ny Efraima azy dia ohatry mety miteny ny olona hoe Andriamanitra miangatra ianao zao ry havana malala Andriamanitra koa mahita ny toe-pony ny Efraima tsara fantatrao fa any amin'ilay Jeremia novakitsika teo dia nalalany bebaka Efraima any amin'ilay Jeremia faraika amby telopolo andiny fasivy amby folo alohan'ilay novakitsika teo dia niteny izy nanao hoe noho efa niverina tokoa dia vao nalala fanenenana ary efa nampahafantarana ny toetena koa dia nitehitratra menatra sady nangayayaha latsainy latsan'ny tsiny ny fahatanorako ry havana malala zany koa nefa dia anisan'ny nampiavaka ny Efraima ry havana malala rehefa nampahafantarana azy ny zavatra tsy mety nataony dia nitehitratra izy ka nyteny hoe tompo tena tsy mendrika anao tokoa tompo tena mpanota tokoa nanenina ako Andriamanitra tokony hanananao koa zany toe-po zany androany raha tena ilainao hoe hamindra fo aminao Andriamanitra hiverina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mila manenina koa ianao manana toe-po taka ny Efraima fa Andriamanitra tsy niova ny toe-pony taminao halleloia Andriamanitra androany tsy ampianarintsika hanana toe-po taka n'Andriamanitra tamin'izany fa isika mila manana mianatra toe-po taka ny Efraima tamin'izany tsy misy eto fahotana tsy azo ibebahana zany raha mbola tsy tonga Jesosy ry havana na inona tsy misy fahotana tsy afaka ibebahana tsy misy zany hoe ty fahotana ty ngeza be mihitsy ny ty ka tsy mety tsondry tsy misy zany rehefa tonga Jesosy na ny fahotana kely aza tsy afaka ibebahana tsony fa mbola tsy tonga Jesosy afaka miteny venao androany hoe Andriamanitra
ity Efraimanao a ity ny Efraimanao a fa miverina aminao ivavakintsika amin'izao fotoana izao misotranao zay Andriamanitra satria Andriamanitra lehibe ao an-danitra ao ianao a Andriamanitry ny lanitra ianao a Andriamanitry ny tany sy ny lanitra ianao a ity tany ity fitoeran-tongotrao a ny lanitry ny lanitra tsy omby ny voninahitrao a nefa hainao ty anay ohatra ay ao am-ponao izay tsy mendrika ratsy noho ny Efraima fa androany mba raisiny koa zany teny zany fa tsy fonao zay mba raisiny koa zany teny zany fa fatrapatsiaro anay ianao tsy nampaninana anay Andriamanitra raha tezitra taminay ianao satria tsy netiny nataonay fa zava-dehibe aminay androany fa vao mafaly be aminay androany ny mandre Andriamanitra fa matsiaro anay ka ianao fatrapatsiaro anay ka ianao ary fifalianay zany Jesosy fifalianay zany Andriamanitra zay koa androany atsiaro anao no tsika rehetra androany samy miteny hoe za Andriamanitra za koa atsiaro anao tena asandrato mihitsy ny tananao dia asandrato ny vavako teny hoe za koa Andriamanitra matsiaro anao androany efa nampahafantarina any tsy nety nataoko rehefa tena niverina tokoa vao nalala fanenenana ary efa nampahafantarina any toetenako dia nitehatratra menatra sady mangay ahy fa latsainy tsiny ny fatandra halleloia da ho anenintsika ny olona mibebaka dia manenina tamin'ny nataony ary tsy amerina tsony fa tianao Jesosy tena tsy azoko tena tsy azotsika dina hevitra ny fitiavan'Andriamanitra tsika ravana ary tena lalina alaky nira nataotsika teo lalina za matoky sy mino fa nakasika anao zany famelabelarana sy zany toriteny zany teto androany andaotsika ravana malala andaotsika tena hoe raha misy ololeto tena hoe natsapa mihitsy ny hoe za Andriamanitra tena nandeha tsy araka ny sitraponao za Andriamanitra andaotsika tena hiteny mihitsy Andriamanitra androany teo aminao hatramin'izay fa niala teo Andriamanitra fa ankehitriny Andriamanitra tena hiverina aminao hiverina eo anoloanao hiverina eto amin'ny teo atongotra ao Andriamanitra halleloia matoky aravana malala fa androany dia voarainao zany afatra zany matoky aravana malala fa amin'ity androany ity ny tanan'Andriamanitra nikasika atsika vaovao indray teto androany za matoky androany fa misy herin'Andriamanitra nidina aminao dia atonga anao hitafaverina aminy dia za matoky androany matoky fa ny tanan'Andriamanitra amerina anao indray ry havana malala tadidio mbola ao am-ponao Andriamanitra mbola ao am-pon'Andriamanitra ianao nahoantsika ny miezaka ny hiala andaotsika tonga ao aminy raha azonao atao androany dia andao ianao hiaraka amiko hiteny anatin'ity hiri ity sady ao anatin'ity hiri ity koa tsika mbola hivavaka ihany dia hitentsika androany tompo halleloia na dia efa ratsy aza mbola tianao ihany raisoa Jesosy halleloia hivavakintsika amin'izao fotoana zao sady anao anjany izy zany voninahitra Andriamanitra sotra Jesosy ka sy ny fonay Jesosy fa na dia efa ratsy ary zay mbola tianao dia androany zay hiverina aminao amin'ny fonay raiso Jesosy raiso ny fanekena ataonay anao androany halleloia sotra Jesosy asandrato ny feonao ataovy ny fanekenao raha hiverina anao androany halleloia Asangako itanako ufanekeke tunacheana ufanekeko etwanachea nawe tupuo itire yawe manulu tena anaratiana Asangako itanaku ufanekeke tunacheana ufanekeko etwana
Aureniko ny fanekenao anio no anorenako ny voatiko eto anatrianao no taminao a ka voatonanao no sambotrinao a ka resinao ko endry jesosy a atsangako ny tanako ho fanekeko eo ny Efraima ny Jesosy rehetrarehetra asandrato ny feonao masanatro ny feoko jesosy a asandrato ny feoko anambarako ny voatiko anambarako ny voatiko aminao Tompo itiry ao itiry andranomaso mianturaka aminao andranomaso mianturaka aminao masandratra ny feoko Amen Jesosy asandrato ny feoko anambarako ny voatiko aminao anambarako ny voatiko aminao Tompo itiry andranomaso mianturaka aminao efa ratsy Efraima fa mbola tiny nefa mbola tinao ihany resilatra ka indra mitomany matsiaro farany adalana sy ireo ditra zavapona faty antokanori Kutiandetu zelasi tsuna Tiandetu izay lasy izay itsony anani antsi ni hasana Manao ny antso sy ny asanao ambony Ankehitriny aho maniry sy mikasa Tompo onerako ny rasa asanatro ny feoko jesosy Asandrato ny feoko anambarako ny voatiko aminao Anambarako ny voatiko aminao itiry andranomaso mianturaka aminao itiry andranomaso mianturaka aminao tonga dia hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao a dia ho ampandrotsika ny anabavintsika Iama avy any Koeta hivavaka ho an'ny firenena tany tompana abavy Iama
Alleluia, tain'ny tompo pasitera, dia tain'ny tompontsika rehetra nanaraka izao vavaka fiambenana izao indray dia mbola iara-vavaka isika. Ry Jesosy iray ny tsara indrindra, tena mankasitraka velom-pisaorana anao ry Jesosy malala satria reny teto indray ny afatra ao, eny teto indray izany teny maminao izay izay tena hoe fikasihanao anay tokoa, tena hoe tianao tokoa na izay Jesosy, lalina tokoa izany fitiavanao anay izany. Tena hoe ndreto indray izay Jesosy nanavao ny fanoloran-tenanay androany, dia matoko sy mihitsy Jesosy malala fa tena hoe miaino mangila tsofina anao, ary tena hoe tianao tokoa izay koa Jesosy, tena tsy ala aminao, hisikitra aminao izay, eny fanary vaovao tonga teto ary androany dia matoko izay Jesosy, fa tena hoe nahatsapa izany kasika eo, nahatsapa izany fitiavanao izany, dia mankasitraka indrindra Jesosy ary mbola finana eo anatrehanao, dia rehetra ataona tsara kasitraponao Jesosy malala, dia ovy izay rehetra tsirairay avy, ary apetraka eo am-pelantananao izao vavaka hoentina ho an'ny firenena izao Jesosy, dia mbola misaotra anao koa ny amin'ireo mpanomponao izay nampitandraina izany teny maminao izany, teo koa ny vavaka amin'ny fanombohana, teo ny namelabelatra ny tonteny, dia ankehitriny tena hoe misaotra anao izay Jesosy, satria mahatoky sy mihitsy izay fa tena hoe niasa tanteraka teto ilay fanamasina sarobidy nandrafitra ny connexion tena hoe nandeha tsara, tena hoe nahakasika ny tanteraka ny teninao androany, dia tena hoe teny mamy tokoa, teny fitiavana dia mahakasitraka Jesosy malala, ary ankehitriny vavaka ho an'ny firenenay izay Jesosy, tsy miafina aminao izany Madagasikarana izany, tompo malalo, ianao mafantatra tompo izay mahasoa izany Madagasikarana izany, ao tompo betaka ny zavatra misesy, ao ny aretina, ao ny adekana, ao ny tsifitsina, tompo malalo, ao ny tsy fandriampahalemana, tompo malalo, kasi manokana ireo marary amin'ny hopitaly, eny fanany tokatrano tsirairay avy sy misy an'izy ireny tompo, dia kapoka taminao nefa atao andeha hanatsitana azy ireny, matoko izay tompo, raha koka amin'ny rahanao izy ireny mba tena hoe ho afaka izany aretina izany, dia akoretsy amin'ny tsifitsina, tsy fandriampahalemana tompo malalo, atrehonao izy ireny tompo, ianao nameny mibanga amin'izy ireny tsirairay avy, akory eny amin'ny fonja Jesosy malalo, tena hoe kasihonao izy ireny mba tena hifona, hibebaka eo anatrehanao, mba tena hoe voadio afa-pohitana, hiverina eny amin'ny fiarahamonina, mba tena hoe misy ny zanak'ondrinao mba tena mba ho voavony Jesosy malalo amin'izao andro farany izao. Tahinao izany Madagasikarana izany tompo, tahinao ny mponina rehetra indrindra ny fianakaviana tsirairay avy ny eny fandarana teto Jesosy malalo, atrehonao izy ireny ao ny mbola fehezina fanompoan-tsampy ny asa amin'izao tontolo izao, Jesosy efa ho avy ianao tompo, kasihanao manokana ireny fianakaviana tsirairay avy eny, kasihanao vahoakanao indrindra Jesosy, izao fandarana izao tena hoe mbola hitohy, tahinao manokana tompo, mbola betaka ny endrika izay mbola hofindrena izao fandaharana izao Jesosy, dia apetraka teny am-pelantananao fotoanana izany rehetra izany, dia raha tsara keto izay tompo malalo, izay nitsaraka fanatrehanao, dia tsinjo ny tokatrano tsirairay avy, tsinjo ny tambatan'olona, tena hoe mba tena feno ny fiarovanao tsirairay avy, ary angetahetanao fa tsy hoe mpiaino na fotsiny ihany izy androany, fa tena hoe angetaheto, kasihanao izy ireny amin'ny fandarana ho avy rehetra, dia mankasitraka indrindra Jesosy malalo, amin'ny anaranao masina anaovana izany vavaka izany misontra tompo. Alleluia, amen. Alleluia, saotra n'Andriamanitra isika tamin'ny fotoan'androany. Za miresaka amin'ny lehilahy io Apollinaire, tsy haiko na afrikanina izy io na ino moa na vahiny na inona, dia hitanao ny herin'ny Andriamanitra eto fa tsisy dikany ireo zavatra teneninao rehetrarehetra izay ataony eo reto, hiresaka aminao mihitsy rehefa avy eo. Alleluia, hitanareo io olona io olona mandefa message io ho resahako izy rehefa avy eo. Dia izao ny ataontsika amin'ny olona io publicité ataony io mandefa publicité eo mandefa misaotra ny nabavy aminy aloha tsika niresaka mitondra mavaka ny ino izy ny firenena. Alleluia, dia misaotra anao koa nahatra fa io olona le misy mandefa publicité mantsy io androany izy vao nanohitra teto, dia angateka resaka aminy rehefa avy eo.
dia mba invitentsika io olona io tareo olona le mpamosavy laby io mpamosavy mantsy reny atao hoe mpamosavy fa mety afrikanina izy io na tsy fantatro dia mianatra miditra eto amin'ny fandarantsika eto izy dia invitentsika izy androany hiakatra tendrombohitry Karmely halleloia dia asiantsika ho aseho any antaniko izy rehefa avy eo aseho iana ny herin'ilay zavatra teneninao reo angatahantsika izy mba hamosavy anao en direct androany zay ny angatahantsika amin'ny olona io ataontsika fantany fa tsy fandarana tsotsotra eto fa fandarana misy fanatrian'Andriamanitra dia za koa mba angataka amin'ny Andriamanitsika mba hatsapan'ny hery ny Andriamanitsika hitanareo fa tantareko anareo rehefa avy eo fa ho atsoky io lehilahy io zao dia rehefa tapitra ny fandarana dia mba tena angatahako aminazy hoe mba handresy lahatra le izy dia mba hanaovy zavatra hoe za reo zavatra teneny rehetrarehetra reo hoe maninona avy tsy dia misy voavako misy ao jenareo misy tanareo tsy mahita an'io za mahita afinaritra nge ny ty fandarantsika ty fa ty fandarantsika ty mila neon'Andriamanitra ny heriny azonareo nareo nahitan'izay otrany nahitan'izay ateo misy hoe izy teo ao ambony ao tsy hitako tsony le anaran'izy teo lasany ambony be any mba miana le anarany mba atsoky mba anaovantsika appel mihitsy izy eto tsy hitako tsony le izy tsy haiko nahitanareo fa sena hitako nandalo teo le izy dia mba tiako mihitsy zany io lehilahy io mba aneo ny heriny io le Andriamanitra akely izay tenenindreo anaova ny publicité aminareo hoe amintsika io hoe mandehana ty raha ina avy ny teneny teo lasoa Monsieur Tano Apollinaire, je fais appel à vous parce que je suis, vous dites que vous êtes un maître marabout et je vais vous inviter, je vais vous appeler après, après cette émission, je vais vous appeler et vous allez devoir. Je vous invite à me contacter par Messenger et comme ça je vais un peu voir de plus près de ce que vous êtes en train de proposer là, rituel d'attirance, clientèle et tout. Je ne sais pas si vous êtes de... Atsotsika izy rehefa avy eo fotoana fanehoan'Andriamanitra ny heriny zao, alleloia. Tiako mihitsy misy olona ohatran'io. Tiako mihitsy misy olona ohatran'io satria mba atao hitan'ny olona mantsy hitareo ty fandarantsika ty ty fandarantsika ty ataontsika hitan'ny olona fa tsy fandaniana andro ary za dia saropiaro mihitsy amin'ny fandarantsika satria tsika tsy mba miditra anatin'ireny lahevin'olona mpamosavy sy mpanompo sampy reny hoe itsika niditra any dia tonga dia toro tenin'Andriamanitra satria fahalalam-pomba dia ataontsika hitan'ny olona io androany ho atsoka izy rehefa avy eo dia ataoko hitanareo tantareko anareo zavatra andresahanay ho atsoka izy rehefa avy eo raha samy resaka amiko izy dia asiantsika angatahantsika mihitsy izy amosavy anahako na andefa zavatra amin'ity fandarantsika ity raha vitany fa raha vao tsy mahavita an'izay izy dia angatahantsika ny Andriamantsika mba hanitsy anazy azonareo zany dia tsy samy hiditra eto tsony io avy eo alleloia fa tsika dia mahery lavitra no mpamosavy sy maraboa ny mpivavaka alleloia dia ho tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra alleloia misy heriny ange ny Andriamanitsika eto dia voninahitra n'Andriamanitra avelantsika any ny aminazy fa izy moatra tsy namaly ny tenintsika any tsy namaly ny tenintsika izy fa tsy namaly izy ho tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra fiadanao tompony ho amintsika tsirairay avy alleloia zay tiany mihitsy na zoom na inona ozy ela dia invitentsika amin'ny zoom io rehefa veraka izy aloha invitentsika amin'ny zoom izy reo dia mba asiantsika azavainy hoe mba azavaina hoe za vao zao dia mba tsara ny Andriamanitra dia asiantsika manao démonstration izy raha mba vitan'izany mba hitareo reny mpamosavy reny teneko zavatra nareo ny devoly be da be ny olona matahotra mpamosavy sao dia amosaviny io misy an'ilay olona re tandremo izy izy manao miantso ty telefôny ty fa tonga dia maty zay miantso an'io tandremo mandray tanana andala dia davy mpamosavy mba hifandray tanana amintsika reny mpamosavy reny mahay zavatra à distance reny tsika koa mahay ny Andriamanitsika ny tena mahay à distance alleloia dia tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra raha mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra Jesosy dia eo neto tsika rapitso ihany amin'ny ora mahazatra dia samy tahin'Andriamanitra misaotra ny anabavy ranabavy tsika iama vavaka ho an'ny firenena
dia iranabavitsika rahalahintsika tojo no mitondra ten'Andriamanitra dia ranabavitsika izy moa no mivavaka firenena teo ranabavitsika Roly misaotra anareo ekipa mahafinaritra be dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia rapitsika iona dia samy hitahin'Andriamanitra daholo dia mahereza efa vitanao ny n'Andriamanitra matory tsara amin'izay ianao eo ambany elatra ilay tsy toa dia samy hitahin'Andriamanitra isika tsirairay avy voninahitra anie ho an'Andriamanitra irery ihany halleloia amen mahereza daholo